Manjaka ny valanaretina tao aorian'ny fisian'ny rotsakorana ny sesy sy ny fiakaran'ny rano teto Antananarivo. Noho ny fahitana izany indrindra dia nisy ny hetsika ara-pahasalamana izay notanterahana teny amin'ny INSMA atao madinika. Volaravavy sy Tsirakotorso no mitondra ny sary. Dibo-drano hatrany eny mifaritra iva toerana eto Andrenivohitra. Fianakaviana maro no miaina ao anatin'ny rano. Mahazo vahana noho izany ny aretina samihafa, ka izay ny antony nanatanterahan'ny Institut Islamique de Madagascar, INSMA miaraka Ministera Fahasalamana, Commune Antananarivo Renivohitra, ny GEMUR, ny Fondation IRITRI ary ny Fondation IMAN, ny fizaham-pahasalamana maimaimpoana ho amin'ny mponina avy amin'ny fokotany manodidina natao madinika, Tsaramasay, Ankasina, Ankorondrano ary Andranomahery. Hetsika tafiditra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy teny 20 Martsa. Fizaham-pahasalamana maimaimpoana ho an'ireo zany no entinay manamarika izay fanokafana ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy izay, dia manao ihany koa zahay sakafo milkla zany hozaraina amin'ireo trabona manodidina ireo. Izay moa zany isan'andro efa mivoaka ihany koa miaraka amin'ny commune, ny ministère de population miaraka amin'ny BNGRC isan'andro izay mitety ny sitan'ny traboina dia mizara varimasaka 500 plat isan'andro. Olona anarivo ny tonga n'izany fahasalamana teto, raha ny hita na ny ankizy na ny lehibe dia faharofy ary voan'ny aretina samihafa noho ny trano fonenana dibo-drano ary tontolo tsy lavorary nateraky ny oran-kija. Zay zao mbola trano amin'izao, fa le rano zany rehefa voajoa dia miditra le izy, dia efa nanoratsanarana tao amin'ny tokotany moa izay, fa mbola hoe miandro tranolay zany izay, dia tsy hoe androany izy na rapitra zany, dia zay mbo afaka mifindra. Zay kaiky ny tatatra ny tranonay zany, dia tsy hoe le ipidiran'le rano hoe angodirindrina angamba dia misosa le izy, dia ila nakatra mifandrina mihitsy zany le rano aminay. Ny aretina mahazo zany dia nikoaka, dia ny sedy, dia ny tongotra masaka mihitsy le tongotra ny lelakelaky le tongotra zany. Marary ny tsatsana dia sady marary ny kibo. Mandeha ao anaty rano izay dia ao an-tsarinay koa tafiditra ny rano. Mitsoaka dia mifanifanina dia marary eny. Miainao anaty rano zay tsoka rano any isan'andro. miala amin'ilay toerana misy rano ny trano. Manoloana ny tsy fampitsakafo ho an'ny fianakaviana Trabona. Isan'andro dia mizara sakafo ho an'ny olona 500 ny INSMA miaraka amin'ny BNGRC sy ny Ministera am-ponina. Ao anatin'ny fankalazana ny 20 Martsa dia olona 10 ny zaraina sakafo eto amin'ny INSMA atao madinika.